misaorany Jehovah ry fanahiko ary izy rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina, misaorany Jehovah ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Ry Andriamanitra rainay mpamorona sy mpanavitra izay maefa ny zavadrehetra any an-danitro. Misaotra anao zahay amin'ity fotoanan'io ity no ny tombonandro tom-pahasoavana havelomanay afaka mbola miantso zany anaranao be voninahitra zany. Tompo Andriamanitra, mahatsapy zahay fa masina loatra ianao ary zahay anefa dia mpanota ary zany no hitalaonay famindrampo aminao amin'ity anio ity. Avela eloko zay tsirairay avy Andriamanitra. Nizaniza mandre an'izao fotoana izao dia hodiovinao ny fo sy ny fanahy ahafahanay mandray ny zavatsoa sy ny herin'ny teninao. Koa dia manatreha ny fotoana amin'ny fahafenona ary tavotsapanay zany fanatrehanao zany. Amin'ny anara Kristy ilay andohaleny lohalika rehetra any an-danitra sy ety an-tany ilay tompontompo mpanjaka mpanjaka no anirina ny vavaka. Voninahitra anao Andriamanitra. Amen. Angavaliana hatrany no hiarabana anao amin'izao sabata masina izao. Fifaliana satria sabata feno fitsarana ho antsika rehetra izany. Ankehitriny dia ny fiangonana Adventista Ambolokandrina no miaraka aminao ao anatin'ny fitariana ny fotoana ka mintsy matoky fa hita fafinaretana ianao amin'izao sabata izao. Andeha hiaraka hira, anao ny hira fa 7:20 isika. Saveu caminhira ni fana votande be sayam mutena marube evitare camidera sayam mutena marube evitare camidera. Fiangonano mahasandratureny feo hiderany mpanavotra na dia nefitraz izao irao ampandehanana irasony jiona irao ampandehanana Ziuna Aviriua vunzio Kami falia vuku Vafaduza yanara Birai saveu camira Terau famendika Federale tu
dia manasanao andrainy baibolinao ka hijery ny ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 5 sy 9. Ohabolana toko 7 andininy 5 sy 9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Matoki an Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Mbola tohizantsika izany ao amin'ny Lioka. Lioka toko 7 andiny 9 tapany B. Lioka toko 7 andiny 9 tapany B. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy? Isaorana tahinana izany teny izany mba soa ny tena sy ny fanahintsika. Iaraka hivavaka isika. Rainay tsara sy masandrina izay an-danitro, lehibe ny fitiavanao anay, menao anay izao fotoana masina sabata izao. Ankehitriny dia mangataka izahay mba ho avelanao ny elokay nandritra enema, nandritra ny fiainana rehetra, ka tsy ary voavela eloko izay tsara avy amin'ity sabata masina ao ity. Ampahitao fahafinaretana izahay ary iain'ny teninao izahay amin'ity sabata masina ity, ampiomany ny fomampananay andraisan'ny hafatra masina izany. Mety misy aminay miaino izao hafatra izao marary, ianao no aoka mba anasitrana azy ireo. Ary ireo rehetra izay manana olana Jesosy malalo va ao ny olana. Ireo izay tsy manana asa, ampio izy ireo ahita ny asa sahaza ho azy. Koa misy matoky izay ny fahasoavanao ampimizara no ampitoerinao aminay tsara avy ary tsarona etona ihany koa ny firenenay. Ianao no hijery manokana ireo mpitondra ka ny voninahitra ao hatrany no iseho eo amin'izao firenena misy anay izao. Koa aza mahafona mahasaraka anay Tompo, momba anay mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny fanompoampivavahana ho an'ny fanatitra isika izao. Toko sy andininy hita amin'ny salamo toko 7:30 ny andininy 7. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza no ialako amin'ny fanahinao, aiza no andosirako tsy ho anatrehanao. Nisy lehilahy anankiray izay miara-mipetraka mpamboly izy io, dia miara-mipetraka amin'ny mpifanolo-bodorindrina aminy. Ary manana tany katsaka marobe ry zareo ireo, fa ity lehilahy ity kosa dia tsy mba manana fa ny tao an-tsainy dia angalatra n'izany tany katsaka izany. Rehefa andeha izy ireo tamin'ny andro alina dia niantso ny zanany vavy izy ka niteny hoe zanako vavy andao isika sy ianao hiaraka. Dia nandeha noenty ny zanany vavy ary rehefa tonga teo amin'ny tany katsaka izy dia nanafatra ny zanany vavy ka niteny hoe zanako aza miteniteny hoe hitsofoka ato isika andeha angalatra. Raha misy olona ao manodidina ka hitanao dia teneno aho satria izao ihany no hanatanteraka ny asa fa ianao kosa dia hijery ny manodidina. Rehefa nahavoangona maromaro izy dia niteny moramora ilay zanany bitsibitsika hoe tato misy mahita ianao. Dia rehefa nivoaka ny dadany nijery manodidina dia tsy nahita na inona na inona. Dia hoy izy taminy hoe alao mbola hiverina fa tsisy olona manodidina akory izay hitako. Verina indray mandeha ifandroana izy ary vao niverina fandroana izy dia nibitsibitsika indray ilay zanany vavy ka nanao hoe tato misy mahita ianao. Rehefa nivoaka izy dia sorena satria tsy nahita olona teo manodidina akory ary dia nibedy an'ity zaza ity izy, zaza zanany vavy, ary
nahoana ianao tamin'ny zanany vavy nahoana ianao no mandainga nefa misy olona manodidina tsy misy olona kory manodidina dia nanondry ny lanitra ilay zanany vavy ka nyteny hoe iry ambony iry no mahita anao. Teo amin'izany fotoana izany no nahatsapany ilay lehilahy fa Andriamanitra dia mahita azy ary nanolo teny izy ny amin'ny farany fa amerina ireo katsaka izay azony tamin'ny Fanompoampivavahana aminy. Amin'ity androany ity ihany koa dia manantena anao Andriamanitra mba androtsaka ny fanatitra sy ny ampafolo no azy tsy amin'ny alatra na amin'ny ivelan'ny fahamarinana fa tena ao anatin'ny fahamarinana. Amen. Iaraka hivavaka isika. Raina izay ny an-danitra misaotra anao zahay fa nomenao ny lesona mahafinaritra iny ingane izay mba hanana fahatokina aminao ka ny ampafolo indrindra izay ho arotsakay dia mba handeha araka ny fahamarinana ka mba tonga anay ho voata amin'ny androm-piainana rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Ankizy rehetra indray natratra izao fotoana izao manasanareo mba hifantoka tsara fa tantara anankiray mahafinaritra be no hisintomantsika lesona androany. Fantatrinareo ve hoe ino ty antanako ty?
sambo izy ity. Tantarana kapiteny tsambo anankiray no izy tomantsika lesona. Kapiteny tsambo zany ohatry hoe izy zany no chauffeurna sambo. Ity kapiteny tsambo tiraka izy dia tena nirehare mafy satria ny sambo entiny tena ngeza indrindra maneran-tany ary tena tsara tarehy zany sambo zany tena ngeza ary tena nampirehary azy mihitsy izany satria nampidi-bola be zany sambo be izany be dia be manko ireo mpizahatany tonga mba hisidika izany sambo izany fotsiny tonga mba hijery izany sambo izany. Indray andro ary nandeha ilay sambo lasa zany eny ampovoan-dranomasina be dia taka mazatra dia mandeha ny sambo ary be dia be ny olona ao anatiny. Nahagaga ity kapiteny tsambo ity nefa dia izao tsy nampozina fa nisy ranomandry lehibe teny ampovoan-drano izay tsy hitan'ilay kapiteny tsambo akory fa nitona tamin'izay ranomandry izay izy ilay sambo goavambe izay tena tsara tarehy ary rehefa nidona ilay sambo dia inona hoy ianareo ny zavan-tranga? Tapaka ny lohan'ilay sambo be tsara tarehy ary rehefa tapaka ny lohan'ilay sambo tsy ny lohany ihany no tapaka nefa fa inona koa? Tapaka ihany koa ny tany amin'ny rambon'ilay sambo ary nanomboka ny lentika tany anaty rano izany sambo izany. Lentika ary tsy vita ny lentika fa mbola tapaka ihany koa ny lohany. Dia lentika tany amin'ny rano farany lalina ilay sambo. Dia ahoana kosa ary ny amin'ilay kapiteny izay tena nirehare fatratra ny amin'ity sambo tsara tarehy ity? Inona hoy ianareo ny zavan-tranga? Inona sisa ny amin'ilay kapiteny sambo? Fantatrareo ve ino ty atanako ity? Akanjo. Ny akanjon'ilay kapiteny sisa no nitsingevana teny ambonin'ny rano. Izay sisa ny sisa ny amin'ilay kapiteny. Izay ilay tantara nampalahelo ny amin'ilay kapiteny. Fa izao andeha isika hisitina lesona avy amin'izay tantara kely izay. Sika koa ankizy matetika mirehare ihany isika indraindray. Mety hoe tsara be ny noty tany am-pianarana dia faly be satria nahay be ary mety hoe nahazo kiraro na akanjo vaovao dia mirehare be isika amin'ny namana fa nahazo izany. Fa izao ahadintsika Andriamanitra ilay nanome antsika fahaizana tany am-pianarana, ilay nanome antsika fahafahana manao ilay akanjo vaovao sy ilay kiraro vaovao tahaka ity kapiteny ity. Tsy mba nieritreritra an'Andriamanitra akory izy fa ilay sambo goavambe sy tsara tarehy no tena nirehare any. Andeha ho raisintsika amin'ny baiboly dia ho jerena ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko fahatelo ny andininy 5-9 manao toy izao izay vaky-teny izay. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Araka izay vaky-teny izay tokony toky amin'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra atao isika ka na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra no hitantana ny diantsika ka na sendra olana ary isika dia Andriamanitra manampy antsika ho afaka amin'ireny olana isan-karazany ireny. Amen. Iaraka hanondrika ny lohantsika ary isika hivavaka. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitro misaotra betsaka anao fa mbola nomenao iny tantara iny izay nahafahanay nisitina lesona. Mangataka aminao ny ankizy tsirairay avy mba hatoky anao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra atao fa tsy irehare ny amin'ny fahaizana na ny amin'ny fananana fa mba hiankina aminao tanteraka ka mba hankizana pahendrena sy fahalalànanao ane ny ankizy rehetra izay nanaraka izao fandaharana izao. Ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vaky izany. Amen. Efa ho avy ny tompo kasanja toy ny maso. Efa ho avy ny tompo. Efa ho avy ny tompo. Kely sisa leo tumirai na jasana elabe. Asana tua Abaziu.
asandrato reny maso tsy hoarina eto antany fefahoaviny tompo efa hoaviny tompo kasandrato ny maso efa hoaviny tompo efa hoaviny tompo kelisisa reo tongilainandrasana elabe asandrato asandrato reny maso tsy hoarina eto antany fefahoaviny tompo Katsena zeso ilai pamunzina andam mitsangana ianao senao lepazaka leibe ira mianzeli ira Panavusha, sena. efa hoaviny tompo kasandrato ny maso Efa hoaviny tompo tonga amin'ny fotoana ahafahantsika miaraka mandray ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity ora sy fotoana ity manasanao anaraka izany tsy tapaka eny hatramin'ny farany. Rehefa malala tiako ny amerina aminao amaky ilay teny novakina tery am-piandohana tenin'Andriamanitra ary Jesosy mihitsy no nanao an'ilay fanambarana araka ny voalaza ao amin'ny lioka toko faha 20 izay novakina andeha iverenantsika vetivety lioka toko faha 20 lay tenin'Andriamanitra dia eo amin'ny toko andiny fahavalo tapany farany fantaniana no mipetraka kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy nametraka fantaniana ny tompontsika Kristy tamin'izany fotoana izany tamin'iny haino azy raha indro izy nanao fanoarana ny amin'ny herin'ny vavaka tamin'ilay vehivavy na herin'ny vavaka mpitondra tena. Inona moa ny dikan'izany fantaniany Jesosy izany? Ao anatin'ny soratra masina dia anankiroa ihany rehefa nofotorako ny teny n'Andriamanitra izay toa maneho ayahy amin'ny fiteny vahiny dia hoe pessimiste amin'ny tena miayaha ny tompo eto hoe raha ho avy ny zanak'olona ahita finoana ety ambony tany va izy. Ary ao amin'ny Jeremia no misy ny faharoa anankiray izay manambara izany ayahin'ny tompo izany manoloana ny finoana sy ny toe-pontsika taranak'olombelona ety ambonin'ny tany. Zao lay fantaniana apetrak'Andriamanitra. Eo amin'ny Jeremia toko 17 dia ny 720 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Moa mahova ny ody ny vany Etiopiana ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo zay efa zatra manao ratsy. Zany fanambaran'Andriamanitra zany dia mifampitohy amin'ilay fanambaran'i Jesosy teo. Mahova ny ody ny vany Etiopiana
ary maova ny sorany va ozy ny fanambarany Jehova. Ny leoparda raha zany afaka hanova ny odiny sy ahova ny sorany ireo dia afaka manao tsara ianao zatra mpanao ratsy. Ny olombelona zany tsika taranak'olombelona io efa zatra manao ratsy ka raha tsy mamantatra tsara ny fotsikitsika dia ho tanteraka le ayahan Jesosy manao hoe raha avy ny zanak'olona ahita finoana ety ambony tany va izy. Indro ny ayahan'ny tompo aminao ry havana, ayahan'ny tompo ahita finoana aminao va izy amin'ny fiaviany. Alohan'ny jerevantsika amin'ny fotoana voafetra ny valin'izany fanontaniana zany manasa anao andondroka ny lohanao ivavaka vetivety, ivavaka tsika. Indre mahagaga Andriamanitra nisy itiavana miantefa aminay amin'ny tora sy fotoana ity mba anananay ny valiteny avy any ambony. Ny amin'ny fanontaniany tomponay manao hoe ahita finoana ety ambony tany amiko sy aminao va Jesosy raha ho avy izy. Mitenena aminay fanahy masina ary vonony zahay iaino sy ampiatra ny teninao amin'ny anaran'ny Kristy ilay tompony teny ary tompony zany fanontaniana zany no ametrahana ny vavaka. Amen. Misy toejavatra zay manapirofo an'io ayahan'i Jesosy io sy io fanambarany Jehova tany amin'ny Jeremia novakitsika io. Efa mba novakianareo ve ry havana fa tamin'ny andro ny Noa ka 20 taona ny nomen'Andriamanitra ny Noa iantsona ny olona hiditra ao amin'ilay sambo fiara ambaran'ny Genesis 9 zany. Mba hiditra ao anatin'ny sambo fiara satria ho avy ny fandringanana tamin'ny safodrano. Nampalahelo ary nahagaga ry hava-malala fa olona fianakaviana ray ihany zany hoe olona 8 fianakaviana ray tokantrano ray ihany no tafiditra tao amin'io sambo fiara io. Ny olona rehetrarehetra sisan'izay dia ringana daholo. Ambonin'izay raha mety efa novakianao ary fantatrao ny tantara miresaka ny amin'ny nandringanana ny Sodoma sy Gomora ny soratra masina ao amin'ny Genesis hatrany no miresaka amin'ny fanambarana. Rehefa indro ny anjely anankiroa tonga tao Sodoma sy Gomora nitakariva ampiomana ny olona tao Sodoma sy Gomora mba amoahana azy satria ho avy ny fandringanan'i Jehova no ny toetra izay efa niainany mponina tao Sodoma sy Gomora. Nampalahelo ry hava-malala fa olona 3 mianaka ihany koa no tafavoaka tamin'ity tanàna ity tao anatin'ilay fandringanana. Tompotompona ilay fanontanian'i Jesosy raha avy zanak'olona ahita finoana ety ambony tany va izy. Toejavatra anankiray fahatelo indro omeko anao ry havana. Ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egypta raha mamaky ianao ao amin'ny Exodosy toko 1, 2, 3, 4 dia manambara ny soratra masina fa raha ny lehilahy olon-dehibe teo amin'ny fitoetsy ny olona mivoaka avy ao Egypta hoentin'Andriamanitra amin'ny sandry mahery amin'ny elatry ny voromahery avoaka ho any amin'ny tany Kanana le tany nampanantenaina. Fa rehefa jerena ry hava-malala olona anankiroa ihany tafiditra tany Kanana tamin'ireo ny olona fitoetsy ny olon-dehibe mivoaka avy ao Egypta dia Josua sy Kaleba ihany. Ry havakisany petraka hatrany ny fanontaniana aminao sy amiko raha ho avy ny zanak'olona ahita finoana aminao va izy. Indro ry hava-malala fa raha jerena ny atontanisa ny toejavatra nitranga teto ambony tany ity dia mitotongana ny olona tafavoaka afaka andova ny fiainana mandrakizay. Raha 8 izy tamin'ny andro ny Noa, 3 ihany izy tamin'ny andro ny Lota ary indro anankiroa ihany teo amin'ny zanak'Israely. Ao amin'ny testamenta vaovao aza raha 12 ny mpianatry Jesosy ireo apôstôly nanambarany Jesosy ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. In-3 no ambarany filazantsara ry hava-malala fa nilazany Jesosy tamin'ny fomba mangingina tamin'izy 12 mirahalahy fa ho faty ny tompo ary hitsangana maty amin'ny andro fahatelo. Nahagaga ary nampalahelo ry havakisany. Dia zao rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany zany hoe ny alahady maraina ny tompo indro ny mpianatra fa nisavorita ny azakazaka nakany amin'ny fasana ary tsy nino fa hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy fa noheverina fa nisy nangalatra tokoa ny fahaten'ny tompo. Tanteraka le ahiahan'i Jesosy tao amin'ny lioka toko 7 le novakitsika raha avy ny zanak'olona miresaka mpianatra ny tompo tamin'izany fotoana zany raha avy ny zanak'olona ozy izy ahita finoana ety ambony tany va tsy nisy tamin'ny mpianatra 12 nino ka resy lahatra fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Indro zany ny atontanisa manomboka amin'ny 8 midina treo amin'ny 0 boribory tsy misy ry hava-malala mivantana aminao amin'ity fotoana an'io ity ny fanontaniana aleo hoany ny tantara efa lasa fa ianao kosa manao ahoana ny avalinao an'izany fanontaniana zany. Ny tena antony nahatonga an'ireo olona tany saitsika ireo indrindra ny tamin'ny safodrano ny Noa tsy voaomana ry hava-malala
dia ambara ny tenin'Andriamanitra zany ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo dia ny 5:7. Petera faharoa toko fahatelo dia ny 5 sy ny 7 dia mivaky toy izao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Manapirofo inona moa no antony mahatonga ny olona tamin'ny andro safidrano 20 taona anaova ninoa antsoantso tsy mijanona nefa fianakaviana ninoa ihany tafiditra tao. Vakitsika ny tena amin'ny 5. Fa miniajambo ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano sady ny rano nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Niniajambo reo olona reo. Indro misy toe-piainana, toe-pana izay mipaka amin'izao andro iainantsika izao, iainanao zao le miniajamba ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Niniajamba reo olona reo, nanakipiny maso reo olona reo, na efa nambara ninoa 20 taona ka na efa fantatra zao aza fa hitrangy zany dia niniajamba reo tsy nino ny fanambarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay nampitondrasina aninoa. Eo amin'ny 7. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny zao dia hazomy zany teny zany koa ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Hoentiny Petera amin'ny andro mpiainantsika ankehitriny zao ny fanambarana izay tany amin'ny toe-tsain'ny olona tamin'ny safidrano ninoa. Niniajamba ny olona tamin'ny safidrano ninoa. Ary ankehitriny koa ny olona dia hanana an'izany toe-po zany. Ary zany no iantsoko anao amin'ny tianio ity mba ho afaka amin'ny toe-tsainy vanim-potoana ninoa io le miniajamba fa ozy izy zao tany sy zao iainantsika izao koa dia efa tehirizin'Andriamanitra ho amin'ny afo ho fandringanana raha naringana tamin'ny safidrano tamin'ny andro ninoa ny vanim-potoana amin'izao andro iainantsika izao koa dia indro ny afo no entin'Andriamanitra andringanana ny tany ity ho fandringanana sy ho fitsarana ny ratsy fanahy. Ry havako isany ianao zay manaraka an'izao fotoana izao manahoana ny fonao ndrao dia mbola miniajamba ianao fa ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ho rava ty tany ity ary amin'izany faharavana zany dia ho avy Kristy eo amin'ny rahony lanitra. Zay no fanambarany tenin'Andriamanitra fa Jesosy rehefa nitory teny dia nampifandray sy ny tamin'ny andro ninoa sy ny andro ny lota zay no resantsika teo ny tantaran'ity tany ity ny ho avin'izao tany zao ry ava malala. Be dia be ny olona mieritreritra ny siantifika ny manam-pahaizana fa ty tany ity dia miodina foana ho tonga hatrany amin'ny million milliard d'années. Fa ny fanambarana soratra masina izay Jesosy no manao fanambarana dia tsy zavatra miodikodina. Tsy zavatra miodikodina eo foana ny tantara fa izy farany linéaire ozy ny fanambarana. Linéaire avy eto amin'ny teboka A mitapitra eo amin'ny teboka B ny tantaran'ity tany ity. Zao ny fanambaran'i Jesosy mampifandray ny toe-javatra iainantsika mahakasika an'izany fandravana izany. Ao amin'ny lioka 7 ihany dia eo amin'ny ny 9 hatreo amin'ny 30 dia izao no fanambaran'i Jesosy raha malala. Lioka toko fa 7 ny 9 hatreo amin'ny 30. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy tompontsika. Ary tahaka ny tamin'ny andro ninoa dia isy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona. Hihinana sy hisotro izy, ampakabady izy, amoaka ny ampakariny izy, mandra-piavy ny andro izay nidira ninoa tao amin'ny sambo fiara dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny amin'ny andro ny lota koa ny hinana izy, ny sotro izy, ny vidy izy, ny varotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny lota avy tao Sodoma dia nisy afo solofara latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra dia ho tahaka izany ny amin'ny andro isehoany zanak'olona. Ry havako isan'ny manaraka an'izao fotoana zao nambaran'i Jesosy fa mitovy tsisy valaka amin'ny andro ny noa le miniajamba fianakaviana ray no vovonjy amin'ny andro ny lota izay olona efa niaina tao faratsiana lahy manambady lahy no toe-javatra ny tranga ary iainantsika kehitriny zany toe-javatra zany ny toe-tsaina tany amin'ny andro ny noa mihinana sy misotro ny olona mapakabady ny olona mamoaka ny apakarina androany tsy ampy herintaona dia arina ny olona zany ny fiainana ary iainana izy ankehitriny madiva ho tapitra ty tantarany tany ry ava malala madiva idona ho amin'ny teboka be fiafaranany fa mipetraka le fanontaniana raha ho avy zay fotoana zay ahita finoana aminao vany zanak'olona isy finoana any Jesosy va ho aminao ao ry havako malala miantso anao amin'ny tsy marain'ity andinika ny valin'izany fanontaniana zany mba tsy ho fandringanana ho anao tahaka ny tamin'ny andro ny lota
ary rehefa nitoriteny ny tompo amin'ny lioka ihany dia ozy izy nampitandrina ery amin'ny 9:30 tsarovo izy izy nyvadiny lota ry avako isany mba niara-nivoaka avy tao Sodoma sy Gomora ihany izy efatra mianaka fa eny atapadalana eny atsasadalana no indro le madama nierika very dia nampitandrina Jesosy ao anatiny zany vanim-potoana zany ao anatiny vanim-potoana ifaranany tantara tsarovo Jesosy nyvadiny lota so ihany fa tsy nambara ny anarany vadiny lota andreo dia isanao anaranjanaka ry ava-malala tsarovo ny vadiny lota ianao zay mandre amin'ity fotoana ty androany ity zany dia oka ianao amantatra tsara fa ny toe-pony vadiny lota dia zavatra kely tsinitsinina akory no tavela tao Sodoma sy Gomora ka rehefa indro asaina nivoaka izy fa ho alatsaka ny afo andringana ny tanàna zay efa tafakatra teo n'Andriamanitra niaratsiana ohatran'izao vaninandro iainantsika zao tsarony le zavatra kely ny fandinihana teolojia ho an'ny mpianatra teolojia dia mahita fa zavatra kely firavaka izay ankafizina vehivavy reny mpianakaviana mpanan-karena io zavatra tsarony io dia teny andalana teny na tsiary hoe an'ilay zavatra izay nitazona ny fony zavatra kely mety tsy zavatra lehibe ry ava-malala no hitazona ny fonao amin'ity fiainany ity ka tsy ahitavan'i Jesosy finoana ao aminao mety ho zavatra kely mety ho zavatra lehibe fa andro ora fotoana mety zao amalinao le ny fanontanian'i Jesosy manao hoe raha avy zanak'olona ahita finoana aminao va zany Kristy zany zany hoe zanak'Israely zany dia nakafanahy an'Andriamanitra ka zany no ambarany Korintianina 1:10 fa tsy nahatonga an'zareo tany amin'ny tany nampanantenay ka na olona anketsy ny aza tapitrisany akory mbaka ny zaza madinika no tokony andova ny tany Kanana dia olona anankiroa ihany tafavoaka Joshua sy Kaleba ihany ambara soratra masina fa fanahy hafa ny tao anatiny Joshua sy Kaleba ny dikany dia zao nakafanahy an'Andriamanitra namotsy fotsy an'Andriamanitra tsy nino ny herin'Andriamanitra ry ava-malala impirino efa maneho ny heriny aminao Andriamanitra fa ianao tsy mahatsapa an'izany herin'Andriamanitra zany miantso anao ny tompo amin'ity marain'ity mba anatona azy fa fantaniana mipetraka eto am-pamaranana dia zao iza no ianteheranao ary iza no arahanao ao amin'ny Isaia misy fanambarana Isaia 4:7 dia ny 5 misy fanambarana mahagaga ry avako isany no ambarany soratra masina Isaia 4:7 dia ny 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny anankiray milaza hoe an Jehova aho ary ny anankiray kosa mankalaza ny anarana hoe Jakoba ary ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe an Jehova ary ny anarana hoe Israely dia ho tononona ampanajana maro ny olona tsy ho tafahoana amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ahitavan'i Jesosy finoana amin'ny fiaviany tsy ho ela satria toa anarana no ny anteherany ny anankiray ozy izy dia manao hoe an Jehova tsara ihany zay fa ny anankiray kosa mankalaza ny anarana hoe Jakoba iza moa Jakoba lay razany jiosy lay ny anteherana ka raha indro Jesosy nitoroteny ndray mandeha manao hoe raha tsy mino ny zanaka nareo dia tsy ho afaka dia namaly ny fariseo hoe taranaky Abraham zahay fa tsy mba andevon'olona ko nahoana no ataonao hoe ho afaka nareo dia ozy Jesosy raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo fa tsy zany no fiainanareo fa matoky an Jakoba fotsiny sy Abrahama anarana razana anarana dadabe anarana taranaka ny anteherana tsy mahavonjy anao zany amin'ny fiavian'i Jesosy raha avy ny zanak'olona ahita finoana aminao va izy tsy mahita finoana aminao raha anara-piangonana no anteheranao raha anarana fianakaviana no anteheranao fa Kristy no anarana ny anteherana ary aoka anatona azy ianao iomana amin'izany fiaviany zany andiny teny anankiray mialohan'ny amaranantsika ny fotoana no tiako vakiana dia ivavaka isika ao amin'ny Amosa 4:4 ny bokyny Amosa 4:4 dia misy fanambarana fampitandremana alefan'i Jesosy aminao amin'ity fotoanan'io ity ry ava-malala Amosa 4:4 dia ny 2:12 mahafinaritra ny famindrampon'Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny andro Ninoa nanome 20 am'zato taona iomana ny olona hiditra ao anaty samby fiara toraka izany koa no miantefa aminao amin'ity anio ity ny anaran'i Jesosy Amosa 4:4 ny 2:12 koa izao no ataoko aminao ry Israely satria anao izany aminao dia miomana eo na amin'Andriamanitra ao ry Israely eo ry avako malala mandre amin'ity fotoana ity ianao zahay manatrika an'izao fotoana izao miomana ianao
fa anao an'izany Andriamanitra ho tsaraina sy ho aringana ny ratsy fanahy fa ny tsara fanahy kosa dia andray valisoa ho amin'ny fiaina mandrakizay ka ho akarina ho any an-danitra. Anao an'izany aminao ao izy ko miomana ianao iaona amin'ny Andriamanitra ao. Raha avy ny zanak'olona ry havana, ahita finoana aminao va izy? Ahita finoana aminao va izy ho tahaka ny noava aloha mianaka va? Sa ho ringantsika? Indro misy fanambarany Apokalipsy. Rehefa mikatona ny soratra masina dia nakatony Jesosy amin'izany fanambarana izany. Mikatona ny soratra masina dia indro Jesosy tompon'ny fanambarana. Tompon'ny fanambarana ary ivon'ny fanambarana. Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 2:22. Ny Apokalipsy 2:22 rehefa malala dia izao no antson'Andriamanitra. Indro avy faingana azy Jesosy. Jesosy no manao fanambarana. Ary eto amiko ny famaliko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Rehefa malala, ho avy Jesosy tsy ho ela. Efa mbara ny toe-javatra rehetrarehetra zany. Ho avy Jesosy, ny loza sy ny toe-tsain'ny olona. Ny tranga eto ambony tany dia efa mamerina ny tantaran'ny Lota sy Noa. Ka zao, raha avy ny zanak'olona, ahita finoana ambony tany ve izy? Ary amaliny olona rehetra araka ny asany. Tsy ianao mpampianatra, tsy ianao mparasa lamba, tsy ianao mpiasa birao, tsy ianao mpiasa tany no valiana, fa ny nanarahanao an' Jesosy sy ninonao ny teniny izay manambara fa ho avy izy. Matoky sy mino ary ava-malala fa zany teny zany dia anakoako ao anatinao ao. Ary ny fanahy masina no anome valiteny ho anao ndana miomana satria ho avy Jesosy ho aringana ny ratsy fanahy. Raha tsy mitoky amin'ny Jehovah ianao, tsy mitoky amin'ny Kristy ianao, ilay tompotompo mpanjaka ilay nanavitra anao teo amin'ny fijaliana, nividy ianao teo ambany vahoany Satana, dia ho ringanao tahaka tamin'ny andron'ny Lota sy andron'ny Noa ihany. Noho izany miantso anao amin'ity anio ity, raiso Jesosy mibeba ary ao ka ny fiainanao ho voaomana amin'ny fiaviany. Raha sitraka ao dia manasa anao hivavaka tsika ametraka an'izany teny zany ambavaka mba hiseriny sy fahefana ao amin'ny fonao ao. Hivavaka tsika ry havana. Dia Andriamanitra rainay tsara sy masina izay ny an-danitra, indre mahagaga ny fitiavanao fa na dia ho aringana ty tany ity no ny aratsiana manolotra lavitra tamin'ny andron'ny Noa sy ny andron'ny Sodoma, dia indro mampiomana ny olombonjena tsirairay avy ianao. Ray malalo mifona aminao zahay fa miaina ny fiaina ny andron'ny Lota sy ny andron'ny Noa, ny fiainanay isan'andro, mamela eloka mamindrafo, ary eo ka ny sandrinao mahery hisitona anay iomana amin'izany fiaviany zany. Ka hafoy an'ireo zay mamatotra anay, ndrao dia tahaka ny vadiny Loto zahay. Tompo malalo, manantena sy mino fa ny teninao dia tahaka ny sabatra rolela, manasaraka ny marina sy ny diso, hatrany amin'ny tsoka vanitôlan'Andriamanitra asehoy izay manaraka an'izao fotoana izao ny marina sy ny diso iomanana amin'ny fiaviany Jesosy. Noho ny amin'ny anaran'ilay Kristy ho avy tsy ho ela, ilay tompotompo mpanjaka amin'ny mpanjaka no anirina ny vavaka. Amen. Ho fely izay toriteny rehetra teo izay dia andeha ho ataontsika ny hira fa inona amin'ny 10 efa akaiky ilay andro malaza. Pisavani ali nare
ary ny tsodrano. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina nareo samby ho tanteraka ka ho arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo, ho tanteraka tsy hanantsiny amampondro amin'ny fiaviany Jesosy Kristy, tsy ho ela intsony. Mahatoky izy izay nanao ny teny fikasana, ka izy ihany no hanatanteraka ny sitrapony, ireo teny fikasana soa sarobidy rehetra. Ho azy ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Amen.